faly mirahabahantsika rehetra ry havana ny antokatrano any amin'ity sabotsy ariva ity faly manona ny fiadanany tompo aminao mitsidika ny antokatrano any ary mampahiranao amin'izao mofinaina izao farana ny tontolo andro farana koa ny herinandro dia mamangy anao amin'ny anaran'i Jesoa mamangy ny zanaky ny fiangonana rehetra ny mpinotsika tapaka sy namana izay tiany tompo ka tsy foiny ny boky ny oabolana ry havana toko voalohany ny andininy fa roapolo ka hatramin'ny andininy fa 13 no voalahatra ho mofinaina ho antsika amin'ity sabotsy alina ity oabolana toko voalohany ny andininy fa roapolo ka hatramin'ny andininy fa 13 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Ny fahendrena miantso mafy any velany, manandratra ny feony eny ankalalahana izy, mitory eo amin'izay fivoriany marobe mireondreony izy, eo anton'ny vavahady sy eo an-tanàna no irazan'ny teniny hoe rikely saina mandra-pahoviana no itiavanareo ny fahadalàna sy ifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary ankalan'ny adala ny fahalalàna. Mivereny ianareo iain'ny fananarako, indro ahidiko aminareo ny fanahiko ary ampahafantariko anareo ny teniko. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny bokin'ny oabolana ry havana izay boky mpahendrena tahaka ny fanaon'ireo olona tamin'ny vanim-potoana ny antikité dia misy boky mpahendrena maro ary isan'izay nanana an'izany koa ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny boky ny oabolana ireo fahendren'i Solomona sy ny hafa rehetra. Amin'ity andininy fa 13 ity dia manentana ny boky ny oabolana miverena ianareo eny fananarana verena iain'ny fananarany tompo izany hoe fitaomana ny olona iain'ny fananarana mikasika an'iny moa izany ry havako malala boky ny oabolana mantsy dia manazava fa ny antsoina hoe adala dia tsy mihainy fananarana, tsy miraharaha fananarana, tsy miraharaha anatra ary toa manamarina ny tenin'ny Ntaolo malagasy manao hoe raha ny adala no anarinao dia ny lamba no ariana. Ary tsy misy hafan'izany mihitsy amin'ity boky ny oabolana ity ry havako. Mampahery ny mpino izy iaino anatra, miverena ianareo ka ienoy ny fananarana ary tsy fananarana raisina amin'ny alalan'ny saina fotsiny ihany fa raisina amin'ny alalan'ny fanahy, ny fanahy izay omeny Andriamanitra ny mpino sy ny fiangonana no mahatonga azy afaka mandray anatra. Ny fanahy izay nomeny Andriamanitra ny mpino mahatonga ny olona afaka mahay manavaka ny fahendrena amin'ny sary-pahendrena. Eto ry havako malala dia mizavatra roa lehibe aseho ny boky ny oabolana amin'ity toko 12 fa 13 ity. Ny andra voalohany dia filazana fa ny fahalalàn'Andriamanitra dia tsy tahaka ny fahalalàn'izao tontolo izao. Fahalalàn'izao tontolo izao izay dia ataontsika hoe sarotakarina, fahalalàna katsahana amina zavatra samy toerana manokana. Fa ny fahalalàna izay ambaran'ny boky ny oabolana afaka malala eto na ny fahendrena izay ambaran'ny boky ny oabolana dia fahalalàna ilay manatona ny olona. Ilay fahendrena no manatona ny olona ary amin'ny toerana rehetra dia ahitanao izay fahendren'Andriamanitra izay. Izy manao hoe eny ankalalahana eny izy, eny amin'ny kanja eny izy, eny amin'ny sakely-dalana eny izy, eny no ahitanao ny fahendrena. Izany hoe ilay fahendrena ny havako malala dia fahendrena ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia ilay fahendrena izay azon'ny olona rehetra takarina. Tsy natao hanasokajony olona manokana ny fahendrena omen'Andriamanitra satria ny fanahin'Andriamanitra nampitoin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, ho an'izay manaiky andray izany fanan'Andriamanitra izany ary dia azon'ny olona raisina sy takarina ny fahendren'Andriamanitra. Tsy tahaka ny fahendrena izao tontolo izao izay manao hoe tsy maintsy sokajony olona ohatr'izao ihany na vondron'olona ohatr'izao ihany na
zay mandovola ianina sy ny sisa rehetra fa ny fahendrena zay ambarany ten'Andriamanitra ka fahatsika miaina satria ny fahendrena moa dia tsy afapera tsy afariava raha bokon'abolona fa ny fahaizanao mitondra tena ao anatin'ny fiarahamonina ahatonganao sambatra sy ahatonganao mitondra fahasambarana ho an'ny hafa zay natao hoe fahendrena. Fahendrena dia zay fomba fiaina zay fomba fitondratena homen'Andriamanitra anao ka ahatonganao sambatra ao amin'ny tontolo misy anao ary ahatonganao afaka mizara fahasambarana amin'ny olona zay mifanojo aminao. Tsy ny olona rehetra ny manana zany fahendrena zany fa ny olona zay nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina nomen'Andriamanitra ny fanahiny ihany no mahatakatra hoe za dia tokony hitondra fahasambarana hitondra fifaliana ho an'ny hafa azankehitriny dia efa tokony ho faly satria nomen'Andriamanitra fahasambarana. Dia eto rehefa malala dia manazava ary ny bokon'abolona manao hoe ny fahendren'Andriamanitra dia fahendrena hitanao azonao raisina azonao atao tsara ny oendry azonao atao tsara ny mahalala tsara ny sitrapon'Andriamanitra tsy noho ny fiezahanao fa noho ny fanamasina ao anatinao tsy noho ny fikelezanao ainy zay tsy manafoana ny hoe fikelezana ainy resahanyzany rehefa avy eo fa ity ry avako malala ny fahalalana omen'Andriamanitra dia entin'ny fanahan'Andriamanitra tsy hoentin'ny fahaizan'olombelona fanaizan'olombelona fotsiny ihany fa tena hoentin'ny fanahan'Andriamanitra ary fahendrena manatona ny olona ilay fahendrena ny efa nanatona ny olona ka azon'ny olona raisina fa izao tena mila fanapa-kevitra hoy ny bokon'abolona hoe miantso mafy anivelan'inona io anivelan'inona ilay fahendrena ny miantso anivelan'ny tenanao tsy ahatonganao eritretra manao hoe za endry samyrery tsy ahatonganao itompoteny fantatra hoe za efa endry fa mivoa amin'ny tenanao io mivoa amin'ilay mahainao anao io dia ho hitanao fa ny fahendrena tsy ao aminao ihany fa any amin'ny hafa koa misy fahendrena. Ny fahendrena zany dikany dia tia mitaky fanetretena ianao va mahazo ilay fahendrena zay le fahendrena zay dika hoe eny ivelany izy ivelan'inona ivelan'ny tenanao zany hoe midika fiezahana hiala amin'ilay zavatra mamatotra anao ka hiverinao hoe ny tenanao ihany no endry na hiverinao ny tenanao efa feno io tsy misy hafan'ilay olona mena zavatra dia eny an-tana ny efa feno ka rehefa feno izy dia tsy afaka mandray tsony zay dikany hoe mivoa eny velany zay le fiezahana hoe miala ianao amin'ny toerana misy anao io a dia manana fanetretena fa le fahendrena raisina fotsiny ivelan'ny tenanao. Rehefa koa malala zava-dehibe ny fahatsapan'ny mpino ary fa ao amin'Andriamanitra ny misy ny fahendrena ao amin'i Jesosy Kristy Tompo le tena fahendrena ary i Jesosy Kristy Tompo zay efa nanatona anao ny fanapahan-kevitra anao fanapahan-kevitra handray le fahendrena anao manao antsoavo zany izy raha tsorina endrenao mba endrenao mba raiso ny fahendren'Andriamanitra. Fa ny afatra faharoa sady farany driavako malala mikasika ilay fahendrena dia mazava tsara izy tsy hoe fahendrena maimaim-poana ka azon'ny olona rehetra raisina ihany fa ilay fahendrena koa dia fahendrena zay manova fahendrena zay hitanao manova ny fiarahamonina fahendrena zay hitanao manova ny fiainanao sy manova ny hafa ary io ny tsy tian'ny adala ny atao hoe adala dia tsy marina fa adala misy famaritana ataontsika hoe adala amin'ny lafiny medikaly na klinika na tahaka zany fa tsy dia le adala tahaka ireny loatra nataon'ny bokon'ny abolana hoe adala fa nataon'ny bokon'ny abolana hoe adala dia ireo zay efa mefitra ny tena no feno ireo zay tsy mila an'Andriamanitra ireo zay tsy miraharaha ny hafa ireo zay mitompoteny fantatra ho mahazany ny marina nandretrana toy ny adala ary dia tsy tia ny adala ilay fahendrena tsy tia ny adala ilay fahendrena satria manelingelina azy izy malaina izy ka miova ka mihetsika izy tsy tia hanao fiezahana tsony izy fa hoe ity nety hatramin'izay efa io foana efa io ko maninona inona moa ny tokony naovana an'izao sy ny sisa rehetra zay le hoe endry dia ilay olona manapa-kevitra ansao dia mba misy zavatra
tokony hovana kosa ary sao dia misy zavatra tokony amboarina kosa ary zay le fahendrena miantso any velany. Olona boky nabolana manao hoe misy olona tsy mety miova mihitsy efa maniny ianao dia isaky ny raha dia za kamo fa hoe ilay kamo manao hoe misy liona manaikitra ny velany any. Kamo izy manao an'io. Io lay adala lay kamo lay malaina tsy te hetsika tsy te hanova zavatra malaina zay efa mieritreritra manao hoe isy efa mety io efa ko maninona nefa zao inona zao ny anaovana an'izany inona zao nikitiana an'izany inona namboarana io fiarahamonina io inona sy ny sisa rehetra io lay adala fa le fahendrena le afaka malala dia fahendrena zay mitoetra faharoa ny fahendrena dia le fahendrena manova zavatra fahendrena mitona ny olona ezaka hanana sandray fanamby zay ny dikany hoe mivoa aty ivelany fahendrena mahatonga ny olona sandray fanampy hanao zavatra vaovao hoe andao hanana viana vaovao e. Zay dia afaka malala nataontsika hoe amin'izao andro sarotra izao dia mety ka amin'ny olona ny hoe mijanona amin'izay mety efa mety izao ny fiainana inona mo fa anankiray amin'ny fahendrena dia afaka malala dia ny fieritreretanao hoe sao dia misy zavatra mba mahasokoa any ivelany ty tenako ty sao dia misy zavatra tokony hovanako inona ny dikan'izao valana retiny zao mivoany velany dia jereo aza jerena amin'ny tenanao ihany fa jereo amin'ny fiainana zao tontolo zao nahoana navelan'Andriamanitra andalo izy ity aza jerena amin'ny lafiny siantifika ihany hoe aretina dia mifindra fa jereo amin'ny lafiny ara-panahy koa hoe sao tian'Andriamanitra hiverina amin'ny fiainam-pianakaviana ny olona sao tian'Andriamanitra hanana fiainam-bavaka ny isam-pianakaviana sao tian'Andriamanitra hiara mandintena ny fianakaviana sao tian'Andriamanitra hiara hitokana mivavaka ny fianakaviana aza donona rehefa koa malala fa ny singa fototra ao amin'ny soratra masina dia tsy ny olona anankiray akory na individu tsy zay amin'ny soratra masina fa ny singa fototra ary amin'ny maha-protestanta mihitsy amin'ny fiampianaran'ny Calvin dia zay mihitsy ny hoe ny singa fototra rehefa koa malala mameny firenena dia ny fianakaviana ny ankohonana zay ny singa fototra manomboka eo amin'ny mpivady io mpivady sy ny zanany io izy mianakavy io ny manomboka ny antsony hoe fiainam-pianakaviana tsy olona anankiray fa ny ankohonana manomboka amin'ny mpivady io isika teo ankohona ray zay mpivady sy ny zanany ankohonana ray zay mpivady sy ny zanany sy ny zafikely ankohonana ray kio zay raha miara-monina ao izy rehetra zay no antsoina hoe fianakaviana no zany dia eto amin'ny trango zao firakany zavatra izao dia tokony mandintena ihany tsika ry afaka amin'ny lafiny ara-panahy hoe sao dia ataon'ny tompo ry avako isika tsy ary fa zava-dehibe ny fianakaviana ary ny tompamaranana ny fiarahamonina nge zao tsika miresaka zao ny taonjato faharaiky amby roapolo faharoapolo dia famaritana mandrakariva manao hoe nantsony hoe fiarahamonina dia olona anankiray dia ny tsirairay ny sitrapon'ny tsirairay ary ndraindray aza ny fiainam-pianakaviana dia miondrika eo anatrehan'ny sitrapon'ny tsirairay fa amin'ity farana retiny ity dia mamperitreritra mihitsy any hoana veran'Andriamanitra andalo izy nahoana mangina isam-pianakaviana Andriamanitra ary te hitona ny isam-pianakaviana izy zay le hoe mivoay ny velany fahendren'Andriamanitra dia fahendreny zay te hitonanao andray fanamby vaovao tsy ho kivy hiezaka tsy ho resy tsy ho malaina fahendreny zay te hanova zavatra ho amin'ny fahatsaran'Andriamanitra fahendreny zay mahatonga anao tsy mifikitra amin'ny zavatra zay heverinao ho tsara samy rery tsy mifikitra amin'ny fahadalàna raha toy zay ampahafantariny fanahy anao fa fahadalàna dia atory ianao ry afaka malala ina ny afatra anao ny fahendren'Andriamanitra tsy lavitra anao fefahakaiky anao raiso izy mieza ina dikany miezaka manapa-hevitra handray le fahendrena omen'Andriamanitra anao dia meteza irahy ny fahendrena amin'ny zavatra rehetra zay atao ivavaka sika ry avako tompo misaotra anao zay tamin'ny tontolo andro misaotra no tamin'ity tontolo andro ity misaotra fa menao fotoana zay isam-batan'olona isam-pianakaviana hitodiana aminao na dia tsy takatry ny sainay aza ny fomba hitondranao ao anatin'izao valana retina maneran-tany zao dia fantatray fa mamangy anay no tahaka ny zanak'Israely tany amin'ny fahababoana no mamanginao anay ka hitomanao anay hoendry
tsy afaka manatona ny tranonao zahay noho ny toejavatra maro samihafa fa ianao kosa efa manatona anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary mitoetra tiam-ponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina azonay atao tsara ny oendry amin'ny fiainana isan'andro dia ataovy mahay manapa-kevitra izahay endry tsy malaina nefa endry tsy kamo fa endry mazoto mikatsaka zava-baovao amin'ny fahatahorana anao mana fahasahiana hanompo anao vavolombelonao atory zay dia metory masomamy ary inonay tompo fa may mivavaka anay ianao ka amin'izay rehetra nentina palaheranao nataonay tamin'ity tontolo andro itiny tsy nandananay tamin'ny fahendrena dia hifonanay aminao dia jereo ny firenenay ny havanay fianakavianay rehetra samy metory masomamy sy fiadanana amin'ny anaranao Jesosy amen.